taitra ny mpanara-baovao tato amin'ny tambazotra Facebook raha nahita ny en direct zay nataony Androsoa Andretongarivo. Dia sotran'Andriamanitra satria ny valim-bavako. Valim-bavako dia hoe aza mitondra ny fakapana fa manafany amin'ny ratsy. Dia nyvaliny tokoa zahay nivoaka ny ditana fitsarana androany nivoaka ny divorceko amin'ny Ramatoa Lalatiana Rakotondrazafy rehefa niainany tsy azo anzakaina nandritra ny fotoana lava. Nisaotran'Andriamanitra izy fa vita soamantsara ny fisaram-panambadiany izy roa. Zany hoe fisaram-panambadian'ny ministra teo aloha Lalatiana Rakotondrazafy sy Androsoa Andretongarivo. Izy ilay miresaka amin'ity vidéo ity. Fa nahoana loatra dia nisaotran'Andriamanitra fa vita divorce. Zavatra tsy dia fahita firy zany eny amin'ny fiarahamonina. Fa mba inona loatra ny tena zavanisy tao anatin'ity tokantranon'ity Lalatiana Rakotondrazafy ministra teo aloha ity sy Androsoa Andretongarivo. Na izany na tsy izany nefa dia mbola miseho ihany ny didin'ny Besandry, ny toetra tsy refesy mandidy, ny fanaovana ny tsy mety ka nanatin'izany didy izany. Satria lazaina fa zaho ny diso, zaho izay nangataka ny divorce, zaho izay nanome porofo isan-karazany amin'ny toetra ratsiny, izy tsy nanana porofo na ny kely aza. Ary ny tena zava-doza dia ity, zaza kely tsy ngara iny nandritra ny 4 taona dia lasa noho ny garde. Mizara telo ny resaka nataony tao anatin'ity vidéo ity makasika ny tokantranon'izy roa. Ny voalohany, ny fikasahan'ny ministra teo aloha Lalatiana Rakotondrazafy amoany ny vady andefo mandriny, tsy indray mandeha, tsy indroa fa tamin'ny fotoana ny sesisesy. Izany tetika maloto nataony Lalatiana Rakotondrazafy ministra teo aloha izany dia ny atomboka rehefa nangataka divorce i Androsoa Andretongarivo. Fa ny nahagaga dia tsy nanaiky ny fisaram-panambadiany izany i Lalatiana Rakotondrazafy ministra teo aloha, fa nisafidy ny tetika hamono ny vadiny izy satria ny amin'ny manokana dia ny arena sy ny fananana no tena important aminy. Fantanenaka tiako mba dinidindianareo menaka fotsiny dia hoe vehivavy inona ny tsy manaiky manao divorce fa kosa aloha manapozina ny olona vadiny. Azavaiko, hitanareo le vidéo nalefako talohany ity, misy enregistrement narisany niaraka tamin'ny anadahany Job Rakotondrazafy sy ny soabaviny Manitra Ratolo-Janahary Rakotondrazafy izay nikinikinina ny famononana. Fa anatin'ny enregistrement koa izy dia misy hoe raha izy no mampiditra divorce dia tsy misy mihinanana raha aza mifananana iombonana azo tao anatin'ny tokantrano. Toy izany tsy olana amiko le entana tsy azo, ny fananana tsy azo, tsy ho problème ko zany. Fa izy zany dia tsy nivonina mihitsy ny isaraka, tsy nitianao divorce mihitsy izy, kanefa rabesena, humiliena, roasiny avy ao an-trano araka le teniny tao ihany. Vehivavy inona no tsy manaiky manao divorce any amin'ny fitsarany fa kosa aleony finoana le olona, omena morora, omena sidra, omena an'izao rehetrarehetra izao. Anjarantsika rehetra mandinika inona ny antony. Ary zay tetika maloto zay dia ananany Androsoa Andretongarivo porofo capture d'écran ny resaka ny fanaovan'ny ministra teo aloha sy ny olona zay pray tsy kombakomba itetika amono azy. Ananany porofo ny oronan-peo izay resaka ny fanaovan'ny Lalatiana Rakotondrazafy sy ireo havany. Tao anatin'izany ny havana ankaiky azy toy ny anadahiny sy ny zobaviny. Mbola izany resaka tetika malotony Lalatiana Rakotondrazafy ministra teo aloha izany ihany dia nanome ohatra vitsivitsy i Androsoa Andretongarivo vadiny teo aloha. Ny ohatra voalohany izay nomeny dia ny tetika ny anome asidra
ny vadiny andefomandriny Lalatiana Rakotondrazafy ministra teo aloha. Nitetika ny anome poizim-boalavo, nitetika ny amon'ny vadiny tamin'ny alalan'ny gazy tao an-trano, tantarainy tao anatin'ity vidéo ity zany rehetra zany. Tamin'ity afera gazy ity dia andeha am-piangonana ministra teo aloha Lalatiana Rakotondrazafy tamin'ny fotoana io, ninia navelany nisokatra ny gazy tao an-trano. So ihany fa naheno an'izany fofona gazy zany i Androsoa André Tongarivo, ka natonga azy nanontany mivantana ny Lalatiana Rakotondrazafy tamin'ny fotoana io hoe nosokafanao ve le gazy, dia nanaiky tokoa ministra teo aloha fa izy no responsable nanokatra an'izany gazy zany. Io zao hoe tsy voanao tamin'ny mamparaza androany, tsy voanao tamin'ny asidra, tsy maty tamin'le gazy nipoka. Iny histoiran'le gazy iny dia izao ka ivolana katroka tao aoriana talohan'le resaka Morora, trotrariko Morora, dia zao rery ny tany an-trano, tany Antsirabe, milaza andeha hivavaka Ramatoa, afaka sasakadiny maheno fofona gazy be ao an-trano, andefasako message izy, hitantsika reny ny valiny, manaiky tokoa izy fa tsy nidiny le gazy. Olona efa tolotona ary tsy sanatria hoe mipetraka tanaty ala foana fa teto Antananarivo ary nampiasa gazy hatramin'izay, dia tsy ahalala ve ahoana fanidina sy fanokafana gazy? Fa natao izay hamonona fa tena ahoana loatra? Inona ny tsy nety natao? Nandeha hovonona le olombelona. Dia izy hoe tsy mitady ady tsy mitady kitraka, fa mety aminao mipetraka tsara. Ny teboka faharoa no resahany Androsoa André Tongarivo tamin'ity vidéo ity dia mahakasika ny abus de pouvoir zay nataony Lalatiana Rakotondrazafy nandritra ny fotoana izy teo amin'ny fitondrana. Tsy maintsy nanao ampamoaka i Androsoa André Tongarivo satria efa tsy zakany loatra ny fahoriana, ny vesatra sy ny zavadoza zay neretany tao anatin'ny tokantrano izy ireo. Ny ohatra noraisiny tamin'izany mahakasika ny fanararaotam-pahefana zay nataon'ny ministra teo aloha Lalatiana Rakotondrazafy dia ny fanapotehana ny MBS. Ny faharoa, resaka fanondranana vato tratra teny amin'ny aéroport dia nisy intervention zay nataony ministra teo aloha Lalatiana Rakotondrazafy. Teboka roa ihany no navoakany fa mbola maro any dossier maloto ny Lalatiana Rakotondrazafy. Tokony alainao anaovanao intervention à gauche à droite. Dia isanao tsy dirako fa nidirany fitsarana. Dia ho tany saiko daholo fa inona raha mpanjakana zay nanaovanao intervention tao amin'ny fitsarana. À commencer par MBS. Mototoi andao ala amin'izay dia ny fitsarana no tompona andraikitra fa tsy ianao, tsy mifanjakana. Ho tany saiko amin'ny olona ve ny raha mpitsarana reo Sri Lankais tratra lazaina fa nitondra vato teny vato. Ie, misy tia-tanandramatoa ministra daholo zany rehetrarehetra zany. Ary io fomba famotehana olona io niza tsy mitovy hevitra na tsy tiana fotsiny na alaka pika tsy tiako tary. Io ny entiny hitondrana ny firenena izay zavatra tsy azo ekena intsony satria navadanao azy ataonao an'izany dia eritrereto hoe ohatranao ny olona zavatra mahazo an'ireo vahoaka rehetrarehetra sy tantanana eto amin'ity firenena ity. Tamin'ity vidéo ity dia nanamafy ny resaka zay nataony solombavambahoaka Rosy i Androsoa André Tongarivo fa tena marina tokoa tsy azo omena fahefana ny olona toy ny Lalatiana Rakotondrazafy. Manamafy izany resaka nataony solombavambahoaka Rosy zany izy satria ny ainany hitany maso ary notsapainy tanany ny toetra ratsin'ity Ramatoa Lalatiana Rakotondrazafy ity. Ny zavatra nataony nandritra ny naministra azy dia ny fanararaotam-pahefana, fanapotehana ny hafa, fankahalana, fanapotehana ny fiainan'ny malagasy sy tsao etsero sy ny maro hafa tsy voatanisa. Dia tehiteny aminareo misy teny zokobe anankiray izay mala tiako entina aminareo eto androany hoe tsy mety raha ny olona ohatran'ireny no omena fahefana intsony. Tsy afaka omena fahefana intsony ny olona ohatran'ny Lalatiana Rakotondrazafy satria ny fahefam-panjakana dia entiny hanaovany anindrinindrina ny hafa, entina hisetrasetrahana, hanapotehana ny hafa izay tsy mitovy hevitra aminy fa tsy
mahay misaraka anazy ny affaire personnelle sy ny affaire de l'État tsy hainy manavaka an'izany. Entina ireglena ny affaire personnelle anapotehana ny olona tsy mitovy hevitra aminazy ary tsy mahay afa-tsy ny mamotika olona. Tsy zavatra nandalovany io ramatao io ka tsy potika. Tsy zavatra nikitiany ka tsy potika. Namana rehetra ivadiana, namana rehetra edivana, ampiadiana akorotana ampiadiana ny olona rehetra satria ny olona etaeta-pahefana, fitiavana vola, fitiavana fahefana, fitiavana rendrarendra diso tafa loatra. Any ka miombon-kevitra amin'ny zoko be rosy amin'ny teny hoe tsy mendrika nomena fahefana. I Andrisoa André Tongarivo dia mahasamilaza fa raha mbola ao anatin'ny Facebook, ao anatin'ny tambazotra tserasera dia tsy misy afaka mandafa tena olona masina ary olona manana fahendrena ministra teo aloha Lalatiana Rakotondrazafy satria ny zavatra ataony dia mizara tenin'Andriamanitra, mandeha mpiangonana, maka sary, manao vidéo. Zany rehetra zany dia mandresy lahatra ny olona mifantoka kokoa amin'ny fahamasinana. Kanefa ny tena zava-misy ambadiky reny zavatra reny dia fankahalana, famotehana fiainan'olona sy fanararaotam-pahefana amin'ny endriny maro samihafa. Ny fisara-panambadiana izy roa dia midika fa afa-doza amin'ny Lalatiana Rakotondrazafy izy. Le olona zay aty ivelany ohatrany hoe izy ny tena masina satria mizara teny soratra masina isan'andro isan'andro, mamoaka sary makany am-piangonana dia tsisy oatra azy angehtsy ny mpijery nefa loky. Tsisy oatra anazy raha tena fahamasinana raha ny zavatra teneny isan'andro eo amin'ny Facebook. Kanefa ny action, ny acte aty ambadika inona? Fankahalana, fampizarazarana amin'ny malagasy, fanelezana lainga, tsao, isan'andro, maraina, atoandro, hariva. Ary haiko comment il fonctionne satria fito taona niaraka taminazy tao. Taty aoriana no nikisaka, ny roa taona taty aoriana nakasy satria tsy mitovy ny fomba fijery. Fa haiko ny système machiavélique sy ny manipulation ataony hatrany amin'ny faratampony azony satria hainy mampiresaka, hainy mamadika mainty ho lasa fotsy. Ampiasaina ny moyen rehetrarehetra, ny vola, fahefana, tsy azo ampiasaina rehetrarehetra ho asan avantage. Izy tokoa mantsy réincarnation ny Ranavalona première hono izy. Haintsika ny tantaran'ny Ranavalona voalohany. Haintsika hoe inona ny zavatra nataon'ny Ranavalona voalohany. Femme forte hono izy, nationaliste hono izy, inona daholo koa nataon'ny Ranavalona voalohany. Fa hafa ny lasain'ny vava. Ny teboka fahatelo izay noresahany tao anatin'ny en direct izay nataony ity dia mahakasika ny zanak'izy ireo. Satria moa ministra teo aloha Lalatiana Rakotondrazafy mifantoka bebe koa amin'ny arena sy fananan'izy ireo ary ny zanak'izy ireo. Ny amin'ny Andrisoa André Tongarivo manokana dia tsy miraharaha izay arena sy fananany izay hitambaran'izy ireo zany izy, fa ny aminy manokana dia ny zanak'izy ireo dia any aminy satria efa fotoana maro zay, fotoana lavalava zay dia tsy norarahiny ministra teo aloha Lalatiana Rakotondrazafy ny zanak'izy ireo. Ka zao ny saram-panambadiana zao dia manao fomba rehetra zay hakanany io zazy io. Amin'ny manokana dia tsy manaiky izany izy. Ny antony dia zao, efa fotoana lavalava zay tsy norarahiny ministra teo aloha ny zanak'izy ireo. Na tamin'ny fetiny reny zany, na tamin'ny fety maro samihafa, eny na dia amin'ny fotoana manokana azy. Ka noho izay zavatra izay dia tsy manaiky ny akana ankeriny ny zaza hitambarana i Andrisoa André Tongarivo. Fa ny fananana dia afaka raisiny sy ny arena rehetra zay hitambarana. Fa ny zaza kosa no mahasarotiny azy. Délaissenao, atsony ary zaza nisy momony hiditra hôpitaly, atsony izy. Marary le zaza, tsy nirarahiny. Zay
sy ny fianakaviako no mikarakara an'ireo zaza ireo hatramin'izay. Ka tsy anaiky atovy izay ataonao madame la ministre fa raha ohatra ka zazakely kosa no alainao dia tsara alaivo fa lehilahy izay volaka azy io. Tsy resaka dito, tsy resaka fananana zany, tsy ilaivako izay ambina fananana any ary efa nazava ny hafatra hatramin'izay. Tsy miraharaha izay fananana fa ny zaza kosa ianao ka zazasorana amiko. Fa raha tia an'ireo zaza ireo ianao dia efa nalainao ireo zaza ireo hatramin'izay. Fa tsy miraharaha inao mihitsy. Zarinao mitalao alaivo ireo zaza ireo, tsy miraharaha inao. Eto ampamaranana dia zao mahalasa eritretra ihany ny tranga mahakasika ny tokantranony Lalatiana Rakotondrazafy ministra teo aloha sy Andrisoa Andretongarivo Andefimandrina. Ny olona rehetra mahalala fa ny aferan'ny tokantrano dia tsy tokony hivoaka ivelany fantatry ny maro, fa ity kosa tsy maintsy noresahana na avoaka tantanatin'ny tambazotserasera ity resaka ity satria tsy ny fiainan'ny tokantranony Andrisoa Andretongarivo ihany no voaresaka tao fa ny famotehana ny fiainan'ny malagasy manerina ny nosy, famotehana ny fiainan'olona manokana noho ny tombotsoan'olombitsy, famotehana ny fiainam-pirenena tamin'ny alalan'ny fanararaotam-pahefana tamin'ny endriny maro samihafa. Ka izay zavatra izay tsy ilaina iverina eto amin'ny tany sy ny firenena. Ka noho izany nataony ny resaka ampamoakiny mba hahafahan'ny malagasy misafidy ny olona hitondra azy amin'ny 5 taona manaraka indray. Zay sy zay ny vidéo antsika androany, azadino misabone sy manisy j'aime ny vidéo antsika amin'ny manaraka indray.